Haleluya, miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratran'ity maraina vaovao ity indray. Hitondrako ny hafatra ny Tompo amintsika. Haleluya. Izay momba ny sarin-javatra voasikotra, izany hoe ny fanompoan-tsampy zany. Haleluya. Alohan'ny hitondrako ny hafatra dia hivavaka antsika. I Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao, i Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra tsy azo vazivazina ianao, masina ianao, mankala ny ratsy rehetra ianao, mangataka ny fanatrehanao Jesosy hanatrika an'izao fotoana izao, mangataka ny fanatrehanao hitarika eto fanahy masinao, ampiteny indray Jesosy amin'izay tianao ambara ho an'ny mpiainy tsirairay avy, indrindra ny zanakao Jesosy mba hanamasina ny tenanay hatrany izay, ary indrindra ny tandremanay amin'izao fanatry farany izao. Misaotra Jesosy, efa eto ny fanatrehanao, ampihetreo ihany koa ny tenako, ampihetreo ny nofoko, fa oka ianao no hanatrika eto. Misaotra Jesosy. Haleluya. Amen. Amen. Maka amin'ny tenin'Andriamanitra aho ato amin'ny Jaona 3-16 rehefa fatatsika tsara. Jaona 3:16-18. Jaona 3:16 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Haleluya. Izay mino azy dia tsy ho eloina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy mino ny anaran'ny zanaka ilay tokan'Andriamanitra izy. Haleluya. Amen. Isy fotoana efa herintaona lasa zay namangy tokantrano anankiray nanao fitoriana filazantsara zany. Haleluya. Dia efa tonga tamin'ny toerana io natao ny vavaka, nandao fiaraha-mivavaka. Amen. Dia zavatra tsapa moa zany hoe feno zavatra, sarin-javatra voasikotra tao amin'ilay tokantrano. Tsy hoe andeha anara-baraka na ohatr'izany, fa ny tiany Tompo ambara amintsika. Amen. Haleluya. Dia feno zavatra sary voasikotra, ao ny sary Masy Maria, ao ny sariny staty anjely, ohatr'izay zany no hita maro anatiny. Dia rehefa natao ny fotoam-bavaka dia nampiteny ihany fanahy masina. Amen. Nampiteny ihany fanahy masina. Haleluya. Ary nanome ahy ity tenin'Andriamanitra izay nivakiako teto. Haleluya. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia naniraka ny zanany tsy handeha hanameloka, fa handeha hamonjy an'izao tontolo izao. Tsy hanameloka mihitsy Jesosy, fa handeha hanafaka, hamonjy antsika amin'ny tsy fahalalantsika, amin'ny fanompoan-tsampy, amin'ny fanompoan'Andriamanitra tsy izy. Haleluya. Dia izay mino azy izy dia tsy elona, fa izay tsy mino kosa dia ho voaheloka, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka n'ilay tokan'Andriamanitra izy. Satria le tokantrano vangina dia olona katolika zany. Amen. Fatatsika fa ny katolika tsy mino an Jesosy zanak'Andriamanitra. Amen. Tsy mino an Jesosy hoe Andriamanitra. Haleluya. Ka rehefa za zany nampitenen'ny fanahy masina dia tena nahatsapa alahelo be tany anatiko, feno alahelo tao anatiko. Tena hitako hoe tomany sady zany hoe teny profesia zany teo amin'ny molotro, sady alahelo an-dranomaso. Dia tsapako hoe le fanahy masina mihitsy no malahelo. Amen.
satria hoy izy ny olona tsy mahalala jambainy devolo izy zay daholo zany teny nalokany vavako tam'izay amena nampiteny ny fanay masina amena hoe le olona hoy izy jamba le masom-panany jamba anjambainy le devolo anompo andreny amen. Ka eto ihany koa zany amin'ny maha kristianina atsika de tokony tsy ho feno andreo ny tokantranontsika, tokony ho esorintsika reo satria andriamanikafa tompo itsika, lasa andriamanikafa amen. Satria tsika efa mino an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika, efa mino an Jesosy tsika hoe zanak'Andriamanitra, efa mino an Jesosy tsika fa izy no Andriamanitra, de tsy tokony hanaika reny zavatra reny any tokantranontsika na any amin'ny rindrina misy sary apetatsika, misy sarisary zavatra voasikotra apetraksika, ireny de point contact ho an'ny devoly, reny de point contact ho an'ny fanay ratsy miditra amin'ny tokantranontsika, miavote mandoto ny tokantranontsika amen. Ka tsy fatatsika amin'izay hoe tampotampoka mety hoe misy zavatra nitranga tampoka ao amin'ilay tokantrano ohatra hoe tonga fa testesitra tampoka anao, tsy fantatra hoe inona mahatonga testesitra izy ianao, nefa nohony iny sarin-javatra petrapetraka ao reny, aoka tsika tsy ho maty an'ireny amen. Lasa fanompoan-tsampy na hoy isika hoe zany hoe tsy manompo sampy amin'ireny alleluia, tsy manompo sampy ianao fa amin'ny tsy fahalalanao mifananao de manompo an'io, mampiditra devoly ao atokantranontsika alleluia. Fa raha azo atao, raha ohatra ke azo atao de tokony ho aritsika reny, ho esorintsika reny amen amin'ny tokantrano misy atsika amen. De vakiko ny Levitikosy amen. Halleluia. Levitikosy toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manao Andriamanitra izy ary aza manangana sarin-javatra voasikotra na manao tsangam-batom-tsampy na manorina vato soratana iankofana eo amin'ny taninareo, fa izao no tombo Andriamanitrareo, tandremo ny sabatako ary hajao ny fitoerako masina, izao no tombo Andriamanitra amen. Alleluia. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe aza manao Andriamanitra tsy izy, ny masy Maria, ny sarin'ny Boda, ny sarin'ny tsaikitony, tsy azo ivavana, tsy azo andolina amen. Fanompoan-tsampy, fanompoana Andriamanikafa amen, ary sary-piaro ny Andriamanitra tsika fatatsika zany alleluia. Ary na koa tsika efa mahalala nefa mampiditra ny tokantranontsika amen, de mandoto ny tokantranontsika ary point contact caméra apetraky ny ireo amin'ny tokantranontsika, ahitany zay rehetra ataontsika ao amin'ny tokantranontsika amin'ireny sarin-javatra. Efa fatatsika hoe tsy avy amin'i Jesosy, esory eo amin'ny tokantranontsika, diovy ny tokantranontsika amen. Hoy izy hoe aza manao Andriamanikafa ary aza manangana sarin-javatra voasikotra na manao tsangam-batom-tsampy, maro manao tsangam-batom-tsampy. Andaotsika fa ry misy tsangam-batom-tsangana ivavana andao reny de milahatra ny olona alleluia, mahita maro an'izany milahatra mivavaka amin'ny tsangam-bato amen. Havetavetsana ao anatin'Andriamanitra amen. Tsy vitan'le mandeha any amin'ny toerana ihany ianao, misy ny olona hoe nahazo zanaka fa nivavaka tany nomen'Andriamanitra zanaka sy ny sisa de mandeha makany tsika. Fanompoan-tsampy alleluia, fanompoan-tsampy. Andriamanitra no isarantsika satria izy nanome zanaka atsika, izy na mahay an'io vatantsika rehetrarehetra io alleluia. Hiala amin'ny fanompoan-tsampy eny antsika, hiala amin'ny fanompoan-tsampy eny antsika amen. Tsy vitany ianao makany ihany, hoy izy ianao za tsy miankohoka amin'io fa tsy mankohoka amin'io ane za, fa ataonao an-trano dikan'izay ianao rehefa ao anatin'ny tranonao de nyankofanao zay, na de tsy mandohalika ianao, efa mino an'iny ianao, efa salany hoe atmosfera ao amin'ny tranonao io amen alleluia. De izy no manjaka ao amin'ny tokantranonao. Ka raha azo atao, raha azo esorina de mila esorina ny sarina tsampy rehetra na reny apetaka amin'ny rindrina na haingo-trano ary io, satria reny Andriamanikafa ary caméra mipetraka mijery zay rehetra ataonao amen. Na manorina vato soratana iankofana eo amin'ny taninareo, na eo amin'ny tany na eo amin'ny trano iray ihany io alleluia. Raha manao zavatra tsika anaty tranontsika, trano ane tsizy, trano de hoarina amintsika, ny trano de hipetrahantsika
ny trano anaovantsika ny fiainantsika nefa ao no ametrahantsika an'ilay sary vongana. Mila ritsika amen. Fa izao izy mitombo Andriamanitra reo tandremo ny sabatako ara-jao ny fitoerako masina. Ny sabata dia Jesosy. Haleloia. Tsy andro ny sabata, tsy andro hoe alahady zao dia tsy manaja an'ilay alahady nefa ny fiainanao tsy miova ny fiainanao ihany fiainanao. Le sabata dia le tenanao oharina amin'ny tenanao ihany koa ny sabata. Amasiny tandremo ny tenanao, tandremo. Haleloia. Tandremo ny sabatako. Ianao an Jesosy. Jesosy ianao le masina an Jesosy ianao le tempolony masina. Haleloia. Ka mila mitandrina ianao. Tsy le andro ny tandremana fa ianao mitandrina amin'ilay fahotana. Amen. Ale sabata isanandro. Isabata isanandro. Haleluia. Itandremanao an'io isanandro. Ianao le mitandrina isanandro. Haleluia. Mba tsy ho tafalatsaka amin'ny fahotana. Ary ajao ny fitoerako masina. Ny fitoeran'ny Tompo, ny fitoeran'Andriamanitra, ny fitoeran'i Jesosy aiza? Ao anatinao. Aiza ny fitoeran'i Jesosy? Ao amin'ny trano misy ianao, amangy ianao izy. Aiza ny toerana misy Jesosy? Any amin'ny trano iangonana. Amen. Mila ajaitsika reo. Amen. Tsy hoe any am-piangonana ihany tsika manaja an Jesosy na ao an-tranontsika zay tiantsika atao. Na zay tiantsika atao mivatantsika, tsika ny tempolin'ny fanahy masina. Haleluia. Amen. Izao no Andriamanitra. Izy no Andriamanitra ivavahantsika sy andolo atsika. Amen. Ka tonga amintsika izany ten'Andriamanitra zany raha misy amintsika mbola manompo. Mety izy ianao zao fa mivavaka zao fa mandray Jesosy misy an'ireny sampy reny raha tsy fidy, raha ohatra ka zavatra hoe tsy fidinao moa, tsy hoe tsy tokantranonao le izy zay indray zavatra hafa. Fa raha ohatra ka tranonao ao ianao no mitoetra tokantranonao, manana fahefana ianao hanala an'ilay zavatra ao anaty tranonao, azonao esorina dia esory. Amen. Satria Andriamanitra tsy miaroaro, tsy mifangaroaro ny Andriamanitra antsika ary sary-piaro. Haleluia. Fa tena hitako hoe nalahelo ny fanahy masina tamin'io fotoana io tena an-dranomaso noho n'le sarin-javatra voasikitra zay tena hoe na tsy mivavaka amin'le izy dia salany tena hoe tompoinao amin'le tokantrano mihitsy. Diovina atao rehetrarehetra. Amen. Amin'izay fotoana zay dia lasa fanompoan-tsampy ho antsika. Sady porta varavarana ho an'ny satana ihany koa miditra ao amin'ny tokantranontsika. Amasino ny tenantsika, amasino ny tranontsika, amasino ny angona ny fiangonana, ny toerana zay ivavahantsika. Amen. Satria ny Andriamanitra antsika masina. Haleluia. Haleluia. Izy ilay masina, izy no ajaitsika, izy no tombo zay mankala ny ratsy ary tsy azo afangaroaro. Amen. Karaha misy ao atokantranontsika ireo zavatra reo. Haleluia. Misy reny sarin'anjely, sarina tsy fantatrao le sarina marobe le sarina haingo-trano, atao haingo-trano. Amen. Na tsy voatery sarina stativa na sarina io zao tsy antsika sarina alika, sarina saka reny rehetrarehetra reny dia reny point contact ho an'ny satana ao amin'ny tokantranontsika. Haleluia. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay mino fa mipita amintsika ny hafatra mba tsy hanompoantsika zavatra andriamanikafa, sarin-javatra voasikitra. Tombo mety tsy nahafantatra ianao, mety tsy nahalala anao fa androany Jesosy mampalala anao. Fa na dia mivavaka anao nefa misy an'ireny tokantranonao dia varavarana ho an'ny satana ihany koa tafiditra amin'ny tokantranonao. Amen. Tahian Jesosy daholo tsika rehetra. Amen.